dia mikasika indrindra ny fanapahan-kevitry ny haute cour constitutionnelle tamin'ny zoma alina izay fantatritsika daholo moa zany zavatra ao anatiny. Ny hetsika roa tsy hoe tsy manaiky na manaiky an'izy satria reny moa zavatra legaliny reny a, ny zavatra azonay atao fotsiny dia mametraka mpanotaniana sy mametraka soso-kevitra. Lasa takalonaina ifandroritany atoko sy mpanao politika sy voaomana ho amin'ny fanararotam-pahefana sy fampahantrana lalina indray ve ny vahoaka malagasy. Zay zany ny fanontaniana mipetraka. Mivoatra aingana sy mety sarotra ny raharaham-pirenena ary hita fa ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ACC teo ambany tsindrin'ireo hery politika sy hery ivelany hafa dia tena mampanahy mafy fa tsy hitondra vahaolana maharitra ao amin'ny firenena sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Vao mainka ahina ampiletika ny firenena ao anaty krizy sy fahantrana mangitsingitika indray izany. Teboka voalohany, marinay mialoha fa ny krizy na olana eto amintsika dia tsy krizy na olana ara-politika fa krizy na olana ara-piarahamonina miainga amin'ny fangejana vahoaka ao anatin'ny fahasarianana ara-tsosialy sy fampahantrana azy ara-ekonomika izay ararotin'ny mpanao politika amin'ny fotoana rehetra mba handrobana ny firenena sy ny vahoaka malagasy ho an'ny tombotsoany manokana. Raha mba nahita mangirana amin'ny fampandrosoana ny fiainan'ny vahoaka teo ambany fitondrana ny tarehan'ireo mpiandany na mpifanandratra na mpitarika politika amin'ny fandimbihatra ireo dia tsy ho nisy velively ny krizy na ny olana. Ny filazana fa krizy politika izany no misy sy tradradradraina dia ohatran'ny fomba fotsiny entina ny lihana ny vahoaka tsy vaky volo, ny firaisamonim-pirenena, ny syndicat, ny sehatra tsy miankina, ny fiangonana, ny tarika ara-drazana indray mba ahafahan'ireo mpitarika sy mpanao politika manohy manapatra ny fahefany sy manararoatra izany hanangonana tombotsoany manokana. Ary na dia atao hoe krizy politika aza ny misy dia mahakasika ny fiainan'ny vahoaka sy ny sehatra rehetra izany ka tokony handraisany rehetra anjara ny fitadiavana sy fanatanterahana ny vahaolana petraka fa tsy ankinina amin'ny antoko vitsivitsy na ny mpanao politika irery-any. Teboka faharoa, araka ny fitarainana napetraky ny député maromaro 30 ny ACC dia tokony nanome fanapahan-kevitra momba ny fialan'ny filohan'ny repoblika na tsy satria tsy nahatanteraka ny andraikiny araka ny voafaritry ny lalam-panorenana momba ny fametrahana ny haute cour de justice. Vahaolana hafa nefa no navoakan'ny ACC ho didy dia ny fanerena ny fifampiresahana sy fifanekena ara-politika, accord politique sy na ny fananganana gouvernementan'ny firaisam-pirenena gouvernement d'union nationale ao anaty fotoana fohy. Tsy azo ekena ho gouvernementan'ny firaisam-pirenena nefa io satria tsy ireo atoko politika telo ireo na hoe izay manana olom-boafidy ao aminy no antsoina hoe mpiantsehatra eto amin'ny firenena. Tsy mitondry ny tombotsoa firenena sy ny malagasy io vahaolana io fa mety ho endrika fizaran-tseza fotsiny ary hitarika indray amin'ny fanaovana gaboraraka amin'ny fomba aingana ny raharaha-mpanjakana sy ny harem-pirenena. Aiza ny fandraisana anjara ny firaisamonim-pirenena, ny sehatra tsy miankina, ny hery sosialy hafa toy ny syndicat. Fahatelo, ny hetsika roy izay misy anay eto dia mihevitra fa ny fanaovana fifidianana ao anatin'ny filaminana tsy mitanila andraisan'ny rehetra anjara sy eken'ny rehetra ihany no azo itokisana hamoaka ny firenena ao anatin'izao krizy ara-piarahamonina izay fanararotan'ny mpanao politika izao. Amafisinay koa fa ny tsy fitivipijery momba ny lalam-pifidianana no miteraka ty olana ity ary mbola tsy nahitana vahaolana zany ka iverinay tsy maintsy iverenana ifandinihana indray izany satria ilay lalàna ny voaka avy eo amin'ny fanapahan-kevitry ny ACC dia tsy ahafahana velively mitantana ny fifidianana. Ohatra, iray ny hoe raha velanome vola no hanana kandidasy antoko politika vola ve ny orinasa na ny fanjakana vahiny mandritra ny fifidianana tsy efa karazana fivarotana tanorazana ihany zany satria hitaky ny tambony izany fanohanana izany izy any orina ary ao anatin'izany ny fahazahoana tsenam-panjakana amin'ny fomba gaboraraka, fanomezana tany, arena-kibon'ny tany, sy otrikareana hafa na koa tsy fandoava-ketra sy ny aba isan-karazana. Eo amin'ny rafitra hitantanana ny fifidianana dia ahoana no ahafahana mahatoky fa tsy andany amin'ny antokony indray ireo mpikambana amin'ny gouvernementan'ny firaisam-pirenena avy amin'ny antoko politika ireo mandritra ny fanomanana sy fitantanana ny fifidianana
fa tsy hampiasa iny fahefa-panjakana nomezana tombony ny toko misy azy iny na ny candidat tolony sy toanana. Avotranay koa fa ny fanaovana fifidianana mielo na élection anticipée dia tsy fanarahana ny lalam-panorenana ary miteraka tsy fitiviana eo amin'ny candidat sady manomevahana ny candidat efa nanao pré-campagne mielo izay tsy ara-dalàna tsy voafetra ny lalàna. Ny candidat rehetra nefa dia nanomana paikady hatrehana ny fifidianana manaraka ny daty voatondra ny lalam-panorenana. Ahina hitondra tandra metaka eo amin'ny fitantanana ny fifidianana ny fanaovana azy mielo. Noho izany dia misy zavatra anankiroa zany takinay. Voalohany, ny ametrahana ny gouvernement ny fanavotam-pirenena na gouvernement de salut public izay ahitana teknisianina tsy mpikambana ary tsy miandana amin'ny antoko politika izay afaka hitantana amin'ny fomba tsy mitanila sy ekeny rehetra ny fifidianana ary koa hiandraikitra ny fampandehanana ny raharam-pirenena mandritsy ny fotoana voafaritra. Faharoa, ny anombohan'ny rehetra ny fifampidiniana momba ny lalam-pifidianana tsy mitanily sy ekeny rehetra ka azo entina aingana iaingana amin'izany ny sosikevitra efa nentiny firaika amin'ny pirenena ny volavolan-dalàna natao mihetsika roa zany tao arin'ny namohan'ny ACC ny fanapa-kevitra momba ny lalam-pifidianana iny izay tonga dia mipromulguen'ny président fa izay tataon'ny firaisa amin'ny pirenena zany dia namoaka lalam-pifidianana mifanaraka heverinay ekeny rehetra. Ao anatin'ny ray volana dia afaka manana lalam-pifidianana ifanarahana hitantanana ny fifidianana isika. Sosikevitra tsy vaovao io fa efa ny fampizaranay tamin'ny mpiantsehatra maro toy ny FFKM sy ny CFM antenaina hitarika hafanelanelanana. Entaninay koa ny ankolafo sy ny mpisehatra rehetra ary manao antso avy izay indrindra amintsika firaisamon'ny pirenena namana afaka sy ny olo-pirenena malagasy tsy vakivolo mba hiary isala aminay. Aoka samy email isika ary hitambatra mba ho tompona andraikitra miaraka ka tsy hamela intsony ny firenentsika eo ambany vahoan'ny fanararotana isan-karazana na avy amin'iza na avy amin'iza ary na inona antony. Aoka isika ho sahijoro satria no avy ny firenena sy ny taranaka ny tokony arovantsika fa tsy ny tombontsoan'olombitsy na ny antoko politika fotsiny ihany. Entaninay koa ny mpanao politika izay mahatsiaro tena tia tanindrazana mba hanaiky fifandaminana ka hiandro sy hiatrika fifidianana miainga amin'ny lalam-pifidianana ifanarahana sy eken'ny rehetra. Ny ankoatr'izay dia fampadrina drisa fotsiny ihany entina andraravotam-pahefana ho an'ny tombontsoa manokana fa tsy fitsinjovana ny firenena malagasy sy ny vahoaka velively. Sotra tompoko.